Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Semana kuaniwa ni radio manerantan na feoni fanantena ni tundato kiazava. Efa fandrenao matetika angambo ty tantara ty, kanefa andeha ho averintsika iarahana mandray lesona indray. Nanapa-kevitra hiaraka iombom-bavaka reto mpiray monina teo an-tanàna mba ilatsahan'ny orana, satria efa andro maro tokoa no tsy latsaka ny orana. Rehefa niara-ny voro mba hivavaka izy ireo, dia zaza lahy kely iray monja no indro nitondra elo, satria nino izy fa ho avy ny orana. Izany no tena atao hoe finoana marina ary mpiaino ajaina. Maro ankehitriny ireo olona mangataka nefa tsy mino, te ahazo valim-bavaka mafy nefa tsy manao izay hatanteraka izany akory. Ny elo anaporofona ny finoana tsy entina akory, nefa ny orana tadiavina sy angatahana mafy mba hirotsaka. Dia roviana re sika vao anao toy ity zazalahy kely ity izay nangataka orana, ary nino fa hirotsaka izany ka dia nitondra elo. Anaporofona fa mino tokoa isika ary miaino mivavaka izay ataontsika Andriamanitra. Anjarantsika ny mieritreritra, mbola anisan'ireto olona maro mangataka nefa tsy mino reto ve ianao? Sa tahaka ilay zazalahy kely feno finoana? Inona ny fanapahan-kevitra ho raisinao anio? Hoy Jesosy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, na zovo na zovy no ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe mifindra, ka mianjera ny an-dranomasina, ka tsy mianahana ao am-pony, fa ino fa ho tonga ny zavatra lazainy, dia ho azony izany. Ko lazaiko aminareo, na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo, dia minoa fa efa nandray anareo, dia ho azonareo izany. Marka 2:20, 7:20 sy ny 7:20. Amen. Ni Baibuli hamisanandro mufunaina raswa mpufaza malaina fartumuchani andriza. Tena faly zaheraka izy miaraka aminareo atao anatin'ity fandaharana ity. Manao ahoana aloha ny fahasalamany? Mirary soa antsika rehetra, izay no ela fa hiaino tantara sika, tantara iray izay andraisana lesona mahasoa ihany koa. Mino afa tantara narindra ny hanitra ny Irina Rivony, andrenisanao any Fanja, Zoanitra ary Nary. Andoaingana oto Rivony fa maika, efa miriva ange ny andro e. Ka ty soratra ty ange mahavarina eto ry Josoay e. Andao fa inona ary ty? Avela koa andria. Efa hoe tena ilayntsika mihitsy ange ty petradindrina eto ty e. Mila mahafantatra ny eto faran'izay aingana dia aingana mihitsy dada sy ny endro Josoa. Mafy loha mihitsy ndry ty ka.
andao fa rapitso any io ito ihany tarabera rapitso fa aloha tenenin'androany dada sy neny a dia manamboatra mifandaharam-potoanany izy rapitso. mila tezitra anah mihitsy indrio fa inona nefa ny soratra vakindrio amin'io varavaran'olo io e. Ka aviange vakioro Josoa fa tena vaovao mahafaly e. Ka vakio mafy fa tsy te andany andro iverina entrony azy aingana fa maika e. Inoy ary e. Alohako nitrosan'izay rehetra miditra ny trano fivarotako rapitso eo anelanelany amin'ny 12 ora sy amin'ny 12 ora atoandro. koratsinako sady mety efa omaly zany. Daty rapitso mihitsy ho napetranyio. Andao teneniny dada sy neny. teneny raha tenenindry be deo raha ohatra ka tsy tena marina io. Dada sy neny ange laza fa tena sahirana mafy mihitsy tsy manambola amin'ny fikarakarana ny bebe any any hopitaly e. Dia mitady vola ihany koa izany dia fasana ny sarika ny vela fa mila fandidiana ny masony sy ny sisa tsy efa manampy antsika ve io ry Josoa. Andao tsy fareraka neno andry e. Io natao hoe taratasy fandrebirebena saim-bahoaka. Lasa ratsy andendro io mba andraso moa e. Sandry dada sy nena ny soratra hitako tany hoe alohako nitrosan'izay rehetra miditra ny trano fivarotako rapitso eo anelanelany amin'ny 12 ora sy amin'ny 12 ora atoandro. Andao any dada sy neny fa afaka manampy antsika nge zany e. Tena marina e. Ahoana ny hevitra ramatoa? Ohatra misalasala nefa ohatra ny ka zay zany ny voalazao ny ankizy maninona raha andramana rapitso e. Raha sanatria ka tsy misy ve dimody e. sao dia misangisangy nareo rakizy tena misy marina ve zany soratra zany e. Misy an'izany ary dada zavy adaladala aminareo. Fangaro efa kizy dia mpandainga foana na manana toetra hafahafa. Eny rehefa ho any izay rapitso e. Amin'ny folo dia efa andeha sao tara. Nareo sy Josoa mandeha mianatra ihany fa izay sy dada no any Efa tonga ao an-trano ve izay dada sy neny izay ry Josoa? Dia hoe nahazo vola be ve? Nofo azany. So dia torany efa mandehana moramora ihany. Efa tonga angetrika e. Dao hitraingana Josoa. Nenyo, dado. Aizy nareo e. Aty zay e. Aty amin'ny efitra fandraisam-bahiny. Nanahoana ry dada sy neny le izy? Vony tena misaotra anao fa nivany olana rehetra. Oe! Olo daholo nitrosa rehetra. Oe! Zany! Oay, tena faly be mihitsy tena misaotra an Jesosy. Ka ahoana zany Josoa? Faly ianao sa? Ahoana e? Ay, tena marina le izy. Hitanao zany. Tsy ankizy vavikely bekizitina razoky eo. Eno ankizy vavikely be finono ry. Azafady tamin'ny teny rehetra nataoko tamindry.
azafady fa niteniteny andriany ny amin'ny tsy finoko. Misaotra ry vony fa tena afa-pasairana isika. Misaotra anaka. Zange tsy tezitra midoso ahy tsy maninona mihitsy ako. Eny fifaliana ho antsika ny andro anio. Andeha aloha sika hiaraka hisaotra an'Andriamanitra ray nanome ny fitahiana. Andao azy. Zany ndraiky izy ny valin'ny finoana rehefa arahanasa. Tsy ombitratra ny afalian'izy mianakavy ka ny tantara tamin'ny olon-drehetra ny zavaniseho. Aive marina le resake hoy ny sasany tsy nino ilay filazana. Zay vao nidodododo ny bosesika ny vahoaka be ny paika nefa ny tamin'ny 12 ratoandro. Diso aoriana loatra. Tandremo amin'izao fahazazanao zao dia efa mianatra ny mino fa mahasoa sy mitaizantsika io toetra iray io. Toetra mino ary mino hatrany. Ny tsara indrindra dia ny mino an'Andriamanitra sy Jesosy ilay zanak'Andriamanitra marina. Veloma ho manaraka anay raika izy AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. Fanontaniana mipetraka eo ambavan'ny maro ny hoe misy vahaolana ve ny fahantrana. Manana olazaina amin'izany ve ny Baiboly? Ifantoka amin'izany indray ny fiarantsika mianatra, kanefa mialohan'izay dia manasanao mba hiaraka angataka ny fanazavantsaina avy amin'ny fanahy masina ho antsika mpiara-mianatra. Rainay izay ny an-danitra ho amasinina hatrany ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety antany tahaka ny an-danitra. Mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary raha hiara-hianatra ny teninao izay, miangavy ianao Tompo mba hampianatra anay amin'ny alalan'ny fananao masina, hanazava ny sainay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mba amora ny fahazoantsika tsara izay tiana ho resahana amin'ity anio ity, mikasika n'ilay fanontaniana teo hoe manana olazaina ny amin'ny fomba azo antoka ialana amin'ny fahantrana ve ny Baiboly, dia misy tantara anankiray ity. Efa mety nandre azy angamba ny sasany tamintsika, kanefa mahasoa antsika ny mandre an'izany indray mba hisintomana lesona. Mbola nanjaka ny fanandevozana tany Amerika tamin'izay fotoan'izay. Nampiantso ny andevolahany anankiray ty vazaha fotsy hoditra dia nanao taminy hoe ianao no hitako hoe tena kinga saina indrindra amin'ny mpanompoko rehetra eto amin'ity tobontsika ity. Ianao koa no tomady indrindra no sady azo antoka indrindra. Fantatrao fa tena efa mandroso fahanterana tokoa ary tsy fantatra intsony izay mbola ho tombonandroko. Hitanao koa nefa fa izaho irery no sisa eto. Efa maty avokoa ny vadiko sy ny zanako. Tsy misy intsony izay mba handova dia mba nieritreritra anao ahy. Hozaraiko aminareo mpanompoko rehetra ny taniko sy ny fananako rehetra ato anatin'ny faritany izay honenako. Nefa ianao no tiako hanana anjara be sy tsara indrindra. Ka izao no izy miomany ianao fa raha pitso voamaraina dia hamaritra izay ho anjara lovanao amin'ity tany be midadasika hananantsika ity. Ka izao no ataonao miaingeto ianao raha vao miposaka ny masoandro, dia miveriny eto kosa ianao mialohan'ny ileteny masoandro. Ka izay tany voafaritrao mandritra ny andro dia omeko fanananao avokoa.
dia azontsika sary an-tsaina ny fihetsepon'ilay mpanompo mainty oditra. Faly izy ary rariny loatra izany. Sahiran-tsaina koa anefa. Zao anefa niantehitra be tamin'ny heriny sy ny tanjana izy, ary nahatoko fa izao mihitsy ny fotoana ny tendreny lahatra atonga azy ho afaka mifantrana sy atonga azy ho tonga mpanefoefo. Veloma ny fanompona ho izy, veloma ry fijaliana. Raha vao nangiran-dratsy ny maraina dia lasa tokoa ilay tovolahy, nanezaka, nirifatra mba ahalehibe arak'izay tratra ny tany voafaritry ny azakazaka izay ho ataony. Faribolana mirefy 10 kilometatra maro no efa vitany raha teo atapondohan'ny masoandro tamin'izay fotoana izay. Tsy maintsy mitodika hiverina amin'izay aho izy. Raha tsy izany dia tsy ho tratrako ilay fotoanany fanomezana milohany ileteny masoandro. Sady nanezaka mafy ihany izy. Velona ny fifanenjena tamin'ny masoandro. Mbola nidorehitra teny amin'ny faravodilanitra ny azavana no indro miditra ny vavahadin'ny tompony lay mahery fo. Tratra ny tsara ny fotoana ny fanomezana. Tonga fananany avokoa izao ny tany rehetra ao anatin'ilay faribolana izay nisoritany tamin'ny azakazaka nataony nandritry ny andro. Zao anefa no toe-javatra nampalahelo. Vao nametraka ny tongony teo atokonam-baravaran'ny tompon'ilay tovolahy dia nidaraboka niaraka tamin'izay tamin'ny tany. Tsy nisy namono akory fa ny zavatra nitranga dia izao. Be loatra niezaka nataony dia tsy naharaka itsony ny fony. Nampalahelo ny fiafaran'ny tantara. Kanefa izany tantara izany dia mampatsiaro antsika izay nilazain'i Jesosy eo amin'ny Matteo 5:20, Matteo 5:20 manao hoe: fa inona moa no soa azony olona raha mahazo izao tontolo izao izy nefa very ny ainy. Tena niatra rabaka teny tamin'ity mpanompo ity izany. Raha tsy mitandrina isika dia mety ho tahaka ny tantaran'ity tovolahy ity ny tantarantsika. Mirifatra isika, mirifatra isan'andro, miasa mafy isika, tsy manam-pitsarana mihitsy ary miezaka hamaritra ny be indrindra. Nefa inona moa ny soa azontsika amin'izany raha ho very ny aintsika. Misy azany manan-karena, manana zavatra maro, kanefa olo-kafa ny tena mahita fafinaretana sy manara-po amin'ilay fananana. Tsy mpangalatra ireny olona ireny, fa saingy tsy hitan'ilay tompony intsony izay farim-pananany dia ny hafa no tena mahazo tombotsoa avy amin'izany. Misy aza manangona hoy ny tenin'Andriamanitra kanefa tsy fantany velively akory izay ho tompony. Inona no ifandraisan'izany amin'ilay fanontaniana napetraka teny alomana hoe manakolazaina ny amin'ny fomba ialana amin'ny fahantrana ve ny Baiboly? Ilay tovolahy teo izay narahantsika tao anatin'ny tantara dia no heveriny fa fomba anankiray ahafahana miala amin'ny fahantrana ny famaritana ny be indrindra arak'izay azo atao dia ny mentehitra amin'izany. Ohatrany tsisy maharatsy azy ny fijery azy amin'ny voalohany, kanefa hitantsika amin'ny fiafaran'ny tantara fa tsy niantehitra fa tsy amin'izay zavatra mety hananana izy mba hialana amin'ny fahantrana. Zao ny torevitra omeny Jesosy eo Matteo 5:17. Fakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Fa inona moa le hoe izany rehetra izany izay tiany Jesosy ho lazaina eto? Tsy inona fa ireo zavatra ny tany sainy mialohan'ny 7:30 izay nivakitsika teo. Manomboka any amin'ny 1 mihitsy fa raisitsika ny 5:20 sy ny manaraka. Zao ny lazainy, aza manany amin'ny ainareo dia izay hoaninareo na izay hosotroanareo na amin'ny tenanareo dia izay ho tafianareo moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va, ary ny tena noho ny fitafiana. Tsy njovo ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any antsopotra ireny, ary ny rainareo izay ny an-danitra mamelo lazy moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo? Ary izao aminareo na dia manahy aza ny mahay manampy ny andro iainany na dia kely monja aza, nahoana ny manahny amin'ny fitafiana ianareo
dinio tsara ny fanirony voninkazo any an-tsaha tsy mba miasa na mamoly ireny nefa lazaiko aminareo fa na dia solomony natao amin'ny voninany rehetra aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny ary raha niahatra any an-tsaha izay any any anio ka hatsipy ao apatana raha-pitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany tsy mainka avay ianareo ry kely finoana dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona no hoaninay na inona no sotroanay na inona no tafianay fa izany rehetra izany dia ka tsahany jentilisa fatratra fa fantatry ny rainareo izay ny an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany fa izao hoe ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany eto izany ny tsiambaratelo ka tsao ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia ho vahaolana ho anao izy tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa mipaka ny amin'ny fiainana mandrakizay ka tsao ny fahamarinan'Andriamanitra fa izany fahamarinana izany no ahitanao ny tsy ambaratelo mamany olana rehetra eo amin'ny fiainanao tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa mipaka makany amin'ny mandrakizay azonao atao zao dia n'izao ny fampiarana aza mangatakandro izay ny vahaolana voalohany sy azo antoka indrindra hialana amin'ny fantrana mbola ho toizantsika ny fiara-mianatra mikasika an'izay manaraka fa dia manao mandra-peona vetivety indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitanjo tarika hiraina iavako malala izay mantrity tolavitry ny vala ny tompona wari nareraka sy tola kepakasinon lay tomponao diambola mitsinjo anao fona aza de misento fa tsy ireriana natokana za eto lay tompobola ekena fa mafatra ningidiaretanao mavesatra tsy laitra nilanjanetanao fa manakarena lay tompo tianao eazony omena fiatanana ianao kanefa lokatsao lay fanjakany ary ny orana mitrao itsatra tery fa manakarena lay tompo tianao sy tompo baendrena manoriza ata eazy avoko iza rehetrizao kanefa dioviaro lay foadava ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR MLG efa ela loatra nandao lay tompoti ny tombo tafaotra ny otanao tity izy te andray ny fomalotonao ny titra atrizay ifony eto izao meteza mitsangana iatrikaliza
reserefaosana izay nandavoana fa izy no iahy ny andro fiainana ka tsisy mampanay fazanany ana fa manakarena lay tompo tiana eliazony omena fiatanana iana kanefa lokatsao lay fanjaka tanora mandray andraikitra mitondra fanantenany dia fifaliana ao andraindray ny tafahoana amintsika mpiaino amin'ny alalan'ity fandarana manokana ity. Marobe amintsika no mitaraina voafatotro ny zava-mahadomelona amin'ny karazany samihafa, ao anatin'izany ny paraky, ny sigara, ny toka, ny rongony amin'ny karazany rehetra. Manana namana isika izay efa manana traikefa amin'ny fanalana n'ireny olona voafatotro ny zava-mahadomelona ireny, ary ao anatin'ny adiny 2 monja dia azo atao ny miala amin'izany. Faly miarabanao namana Kristian. Faly miarabanao namana Elian Andremy Tantsoa, tompona ndraikitra ato amin'ny AWR. Noresadresantsika tamin'ny fandarantsika farany mikasika ny hoe fandrika ny mahazo an'ireny olona voafatotro ny zava-mahadomelona ireny. Tratry ny fandrika zany izy ireny, tsy voatery hoditra zany le izy, fa tratry ny fandrika dia tavelao ary tsy afaka na sarotra ny miala amin'le izy. Inona zany ny atao mba hahatonga an'le olona tsy ho tratra n'le fandrika? Zavatra rositelo no resahako mikasika an'izay hoe mahafandrika azy zay. Ny trondro dia efa betsaka no tsy azo avy amin'ny alalan'ny kankana intsony, satria efa fantany hoe tsy milamy io kankana miraviravy io, dia miala izy. Dia fetsy ny mpanjono, hovainy indray bozaka le izy na hovainy zavatra hafa. Dia eo indray mahatratra ny trondro. Ka noho izany raha trondro ary mahafantatra fa tsy milamy io kankana io, tsika ve dia mbakaina trondro hoe tsy ho fantatsika hoe ty zavatra ty efa misy nama tratra ohatra, dia mbola andeha ny tsapa hoe ahoana ny fandehany eo amin'io zavatra io, mbola tsapaiko indray ve? Zay zany teknika anankiray voalohany. Dia ny anankiray horesahako rehefa avy eo misy teny anankiroa fa manan-danja eo amin'ity resaka fidorana zava-mahadomelona ity. Dia anazavazahatra vitsivitsy kelikely mba ahafahantsika mahafantatra hoe ahoana moa zany le izy. Raha azoko tsara ro zany le teo dia hoe misy fomba samihafa zay mahatonga ny olona latsaka ao anaty fandrika, zay efa irahan'ny be sy ny maro mahafantatra. Zaza ohatra mahalala fa namana ohatra anankiray, namana ny fitarihan'ny namana efa mpidoroka, dia mitarika anao lasa mpidoroka, dia ozy ianao ilana ny namana tahakan'izany mba tsy hahatonga anao voasarika. Fa fomba hafa indray zany mety hahatonga ny olona voafandrika. Misy fomba maromaro mety ahatratra ny olona anatin'ilay fandrika. Voalohany fifidianana namana, fisafidianana namana. Nankiray faharoa dia eo amin'ilay fijerena ny manodidina. Rehefa tsy ny lalana tokony izoranao ka atopy ao tsara ny maso, dia lasa metsapaka any amin'tsizy ny tongotra. Ohatra hoe nomena fanabeazana tany an-trano hoe ity tsy azo atao, ity azonao atao. Misy ny ankizy nefa ao anatin'ilay fisonotan'ny taona adolescensa ny lazantsika azy ngambany iny, fialatsakana, dia te hanandrana izy hoe raha ohatra moa ka zany ka alefako eto amin'ity an'ity ny tongotra, dia inona ny zavatra mety hitranga. Izay no anisan'ny mahavoany ankizy ao anatin'ilay fandrika. Fitiavan'andrakandrana. Zay, fitiavan'andrakandrana. Dia akoatra ny andrakandrana dia misy koa le hoe mba te hitovy amin'ireo namana zay efa tratra ny fandrika. Satria zay le hoe ao anatin'ny lafin'ny psikolojia mahazo ny ankizy ao anatin'le sokajy taony roa mihitsy hoe
atolatsento hoe tsy te hilozany namany izy de tsy maintsy manao tahaka ny fanaony namany pression des amis ankolaka zany le izy na tsy tiany atao aza de ataon'le izy zany anisan'ny fandrika ary tsara fantatra ny tanora zany ono a namana Christian anisan'ny fandrika vely hoe atao anatina bonbon le drogy le olona mpivarotra drogy mantsy mampiasa fomba rehetrarehetra atonga ny client ny tombo de zavatra antranga tany amin'ny toeram-pianarana na teto Madagasikara zany hoe ataony anaty bonbon le izy efa mihinana le bonbon zany le tanora na lekizy de tsy mahare zany drogy zany fa ohatrany hoe bonbon tsotra kanefa efa miditra ao anatin'le drogy de aveo mitaky drogy ny vatany tsikelikely takan'izany kilo hoe atao anaty zava-pisotro le izy inona koa ny zavatra hafa mety mahatonga ny olona ho lasa tratra ny fandrika ankoatran'izay fandraisantsika misy karazana drogue zay hoe anisan'ny mahery vaika indrindra eran-tany nomendreo anarany hoe scopolamine io de drogue rongony tsy ilaina alefany ambava na foana amin'ny orona na tsindrona any am'sandry fa io de karazana rongony zay foany oditra troan'ny oditra zany hoe raha akasoka amin'ny oditra le izy zany de lasa tafiditra ho azy anatin'ny olona le drogy na tsy natsindrona zany na tsy nohanina na tsy nifoana lisa zay indrindra ohatra hoe midrina stylo any amin'ny olona anankiray aho ohatra de stylo iny aho hosorako an'ilay drogue de vao mandray iny le olona tompon'le stylo de mikasoko amin'ny odin'lay le drogue de troan'lay oditra de afaka segondra visy monja de fanina satria ny rongony na ny sigara raha ohatra ka foanao izy zany de amin'ny 7 seconde eo izy tonga ny amin'ny ato de ohatra zay keo le rongony fa io ndraiky io mbola aingana lavitra noho zay sy 7 seconde resahako zay tia le scopolamine ty zany hoe raha misy olona anankiray te hanao zay atonga n'le olona anankiray ho fanina de asiany scopolamine ohatra ny tsy ny tanany angambanao siny fa asiany scopolamine ny gant amin'ny tanany na ny stylo eny aminy na zavatra eny aminy de akasony am'izay oditry ny olona zay tiano fanina zany ny akanjony keo akasony amin'ny oditry le olona tiano fanina rehefa fanina zany le olona de tsy mahatsiaro tena rehefa aveo tsy mahatsiaro tena ohatran'ireny le olona hita eny amin'ny arabe rehetrarehetra hitantsika ireny hosoran'ny scopolamine ny akanjony de akasony amin'ny oditra ao de vao mandray iny ny oditra de tonga de segondra vitsy ireo de tonga de tsy mahatsiaro tena tsara fantaritsika zany zay anisan'ny toe-zavatra anankiray mety ho antony mahatonga ny olona sasany eny an-dalana eny lasa tsy mahatsiaro tena tampoka izay scopolamine zay raha toka misy olona manao fanahinina mampiasa an'le izy apetany amin'ny akanjony averina ihany apetany amin'ny akanjony nataony amin'ny gantanany de akasony amin'ny oditra ao inona zany no fiarovatena indrindra ho an'ny vehivavy tia mitanjatanjaka sy ny sisa na lehilahy koa aza inona fiarovatena satria raha mandeha anaty bus aza zany de maika mety satria raha tsy manao tsisy tanana akanjo ianao na tsisy gantananao na koa tsy manao juste corps ianao de ahazokasoana foana zany zay paritra tsy misy fiarovana miseho mba hahatonga anao andray moramora n'le drogy amin'ny alalan'ny fikasoana ny hitako hoe fiarovana mety amin'izy aloha hatreto zany ny hatreto aloha mbola anjara hitatra hatramin'izao de ny fiarovana ny vatantenara manontolo mba tsy sisehoseho roatra ka azo atao ny andro koa mangatsikela teo mino aho fa tsy de misy te hiboridana loatra am'izao fotoan'izao de mbo sy arovana amin'ny gant ohatra ny tanana asiana juste corps ny tongotra de asiana masque ohatra ny vava sy ny vava sy ny orona miresaka vava sy orona de tonga de somary misy ahitsy kely le fomba fiteny olona hoe vava orona amiko ngamba diso zay fomba filaza zay satria ny vava sy ny orona zavatra roa samy hafa no zany de tokony misy mpampitohy sy eo anelanelany vava sy orona fa reheteriny hoe vava orona dikan'izay lavakorona dikan'izay tsy aritra fotsiny iny fa mba ampitaiky fotsiny fa de zay zany arovana arak'izay azo atao mba tsy sotra misehoseho mba afana vehivavy sy ny lehilahy sy miaro tena amin'ilay drogue indrindra fa ny tovavy zany tena fa reny ny tena mampasika ry zalahy reny
fototrana zavazavatra vitsivitsy am'izay ary a mpiasika n'lay fomba ialanao anatin'la fandrika am'izay satria efa misy rosotelo nyresako to mikasika n'lay natonga anao tafiditra atao anatin'lay fandrika de efa tafatsofoka ianao tsy maintsy hiala izao anefa nyzatra tsy takatry sain'ny tanora hoe inona moa ny fomba ataoko mba hahafahako miala ilay fandrika voalohany a raha miezaka miala ao amin'ny herin'ny tenanao ianao ka tsy voafatotra tsara loatra atao anatin'le fandrika de mety mora kokoa ny miala fa raha ohatra ka tena tratra tsaratsara ny tratran'le fandrika tsaratsara ianao arakaraky ny kofoanao no mampiraikitra anao anatin'le fandrika de io fandrika io rehefa ny fanazo anao izy a de tavely eo ianao de rehefa tafatsofoka indray mandeha nakatizy voalohany tamin'ny sigary ianao ohatra na vera voalohany tamin'ilay toka de ny telina lay bibidikely lazaiko hoe bibidikely tsara fanahy izy tsy masika fa izy rehefa tonga aminao de mitady sakafo ihany ny azy zay ihany ny azy rehefa noana izy de aizy meo ny anjaranay de afaka manao fety anao rehefa voky izy na makany amin'ny WC anao na makany amin'ny fety anao na na miasa ianao na mianatra ianao zay ataonao zany a de ny azy sakafo ihany rehefa noana izy a de korotaniny ianao de rehefa voky izy a de mifitsaka inona sakafony nicotine rehefa azo ny dose de nicotine ny de mamitsaka izy raha toka moa zany de ny toka zany de le alcooline any tadiavitra misy my filazana azy hoe mahazo an'lay stadena euphorie zany hoe dikany hoe euphorie manomboka an'le mitsikanikany le falifaly sy aniny iny no de afaka manozahatra am'zay rehefa aveo misy ny olo sasany rehefa misotro toka rehefa tsy mandray izy anao tontolony andro de mangovotra ny tanany tsy afaka manao nininy izy fa vao mandray kely vera kely anakiray izy de mijanony iny mangovotra iny de izy mihevitra hoe ty taoko ty manampy am'lay manala an'le mangovotra mba hafahako manao zavatra de zay a anisan'le fandrika mitazonareo anatin'le resaka zay de tsy afaka ianao de izay nefany a rehefa mahazo ny doziny izy de mipetraka de rehefa tsy azo ny doziny de korotaniny ianao de hoy ianao hoe ny olombelona sa mana problème miady amin'ny fiainana daholo fa ho an'ny mpisotro sy ny mpifoka miampy an'lay fanakorotanana ataon'lay bibikely de ohatrany hoe miodidona amin'ny plafond ny problème anao de rehefa misominana na misotro anao de mivaly olana ohatrany hoe mivaly olana kanefa izy ihany napiditra problème atao aminao tamin'iny le tiziny raisiny voalohany iny de ohatrany hoe lasa namanao izy zany izy manampy anao amin'ny fifantohana amin'ny asa amin'ny fianarana manampy anao amin'ny fivoarana ny WC rehefa misakafo de raha tsy mandray azy kely anao tsy mahazo hoe ohatrany te andoha ohatrany hoe manampy anao ohatrany sandry ohatrany hoe namana nefa fisandohana ny betsaka namana sandoka zany le izy manandevo anao mahatonga anao iankindoha aminy satria efa nampidirinao izay zany safidina mandrika anao tamin'ny voalohany le izy de lasa mijanona ho lasa ho andevoziny ianao zany rehefa tsy manaiky ny filany aloha zany ianao de tsy avelany mavitan'iny inona mahatonga ny olona am'teny za raha vao tsy misotro tsy mavitan'iny inona mihitsy raha vao misotro ameo adaoly zavatra ataoko zay zany le izy zay le olo efa tafiditra lalina ao anatin'ny fandrika inona ary ny atao misy olona mitady ny fomba rehetra ialana amin'ilay paraky sy ny sigara sy ny toka saingy a ny olana de zao ianao efa lasa namany de rehefa isaraka aminy ianao de misy antony inona tonga anao nanapa-kevitra hiala misy antony maromaro mety ara-pivavana mety hoe niara-bola miena ihany ko na sahirana migoten'ny ankizy sy ny sisany ao trano satria ohatra ka tsy ara-bola manko no anatin'ny problème toy izany mantsy anareo hoe raha 200 000 ariary zany no anasorako anareo am'lay izy tsisy dikany aminareo satria maivana anareo le vola fa misy ara-bola matoa nainaina ny ao tokantrano hoe ny laoka ny goten'ny ankizy ny écolage ny jiramasy ny sisy eo koa ny mety fiarahamonina ihany koa nefany ny ao tokantrano madama mety fa menimenina hoe ty sigaranao ty fa tsy zaka intsony aoko zay ndany atokotany ihany mivoaka fa tsy mifoka fa tsy zakany ankizy
mety hoe olana any ampiasana koa aza mety olana any ampiasana koa aza satria ny any ampiasana efa tsy hafanao mifoka sigara ianao mety mandany fotoana foana mivoaka foana mifoka sigara be dehibe ny mety ho antony mahatonga ny olona anankiray manomboka risy lahatra hoe tokony tsy hijanona am'ty tsony aho tereny io zava-pitratrereo nao de te hiala kanefa l izy namanao de tsy maintsy elanao izay ny fomba ialanao n'izy hoe ianao mety ho afaka ianao mety tsy foka sigara ianao ndray andro ndroa andro telo andro fa malahelo anao de miverinamalahelo anao satria namanao ny saranao ny sarabelona amy namanao ozy anao de aleviko ty namako ty aleviko velona de zay le lazainay anatin'lay anatin'lay toromarika meny anareo hoe zay no atao hoe tête d'enterrement ozony vazaha na le hoe avinandevona de rehefa avinandevona ny olona misaona malahelo oriory misy kizitina misy tezitra misy karaza maromaro no mety tranga ao zany hoe fanapa-kevitra handevina nle namana zany andevina nle namana manandevo namana ny manandevo hoe kanefa mbola velona no mpinao anatinao ao de miakindoha am'ny foana ianao de zany hoe ty tena manandevo ana de lako am'zay zay zany l izy de voatery ianao mandray fanapa-kevitra de rehefa andray fanapa-kevitra ianao hiala aminy zany de hoarinareo aminy hoe mandevona n'le namana mihitsy rehefa avy mandevona malahelo malahelo anao rehefa avy mandevona satria namanao efatry ny ela fa nazatra anao le izy zay iftoeponao malahelo zay raha ohatra ka izay no entinao miala n'lay sigara sy miala n'lay toka na oelanao aingana mety afaka hijanona heritaona ianao fa na oelanao aingana misy choc psychologique na dona ara-tsaina mety mahavoanao tampoko de iverina ianao ity nefa misy olona anankiray zay nanapa-kevitra ihany ko izy mitovy taminao ihany hiala lay sigara sy le toka ny azy ndray ny mot-clé nampiasainy de le hoe afadoza ny afadoza de sahala amin'ny hoe olona niditra ponja nandrisan'ny 20 taona ianao de rehefa tonga ny fotoana ivoahanao ny fonja de izy ianao hoe afadoza de anao fety falifaly zany olona afadozo zany mibitabitaka zany olona manana état d'esprit positif de lasa omanao zay mahafalifaly ny tena mitady fifaliana sporo tsy fantatro zay vakansa sisisisisy zany rehetra zany izay mot-clé zay no atoroko anareo hoe rehefa te hiala ao amin'izy de tenena ohatrany hoe nivoko ny fonjy ianao zao maraina amin'ny folo zao tsy miverina miala intsony ianao raha hiva midimy zany hoe tsy tahaka ny mandao namana zany le izy fa tahaka ny hoe mandao fahavalo nangeja na nandevona andritra ny taona maro ka de tokony ho fifaliana zany miala aminy zay zany le mot-clé tokony ho averimberina fa tsy hoe de voatery miala am'ty fa menimenina fa de manjanako nefa tiako izy ty sy ny sisa zay zany le mot-clé napetraka dia ketrisa no azavaiko de mikasika n'lay besoin sy ny envie ny besoin de zavatra mikasika ny vatana zany hoe raha poritra ianao eny ampivoanala kely eny ohatra tsy maintsy mahita WC na hoaiza na hoaiza na hoaiza fa ny envie kosa de zavatra ara-tsaina ohatra hoe avy ndresaky tetsotry ny rahalahy Eliandre mitatso zao de moa mantsy ny ankizy eo ambadika hoe mba hitolao coca kely azafady eo manketeta be de ozy ny ankizy hoe tsisy coca fa dité anao de eto ary fa tsy maniny zay no atao hoe envie ny envie de mandalo 3 minitra monja de miala de rehefa mitranga zay envie zay de mitsangany ianao satria io envie de mifandray amin'ny zavatra fanaonao hatramin'izay ohatra hoe mijery télé anao no mitranga le envie de mitsangany ianao lasa manao zaridaina sotrano eraky ny very anao de manao zaridaina de manarididy 3 minitra de manjavony iny mety veriny 4-5 isan'andro androany ohatra de rapitso miena 4-3 de afaka pitso de afaka ianao zay no atao hoe afaka de adininao le izy zay zany fanampiana ara-tsaina fa ny fanampiana ara-batana de any amin'ny lay toerana fanaovana fikarakarana fampifantarana anao fa tsy ilain'ny vatanao akory lay toka na le sigara raha azoko tsara zany namana Kristian le izy de resaka toetsaina aloha voalohany ny olona anankiray te hiala zany de tsy maintsy resy lahatra izy fa tsy mety amintsony le izy mety ny antony arabola antony arakasa na fianakaviana fa tsy maintsy ampinareo zany izy mba tsy alahelo rehefa miala am'le izy fa
tokony ho fifaliana satria raha kotiana tokoa nge ny volalan'le olona nandritra ny taona maro na nandevozany sigara na nitoka na ny drogy azy nyrongony azy de tena rena be mihitsy mety mahavita trano azany sasany de tokony hoe fifaliana zany no afaka tam'le izy zay le toetsaina de akoatrany fanafahana amin'ny lafi ny ara-toetsaina zany hoe miangy am'le olona mihitsy zany le faresendahatra de akoatran'izay zany de mbola manampy ianareo amin'ny lafi ny fitsaboana ara-batana mihitsy ia ona namana Kristian inona fa be dehibe ny voafatotry ny zava-mahadomelona te hiala am'izany raha mitady torohevitra izy ireny na te ho afaka mihitsy afaka mamela arana telefona venao eny tompo laharana telefona azoko mena zany afatsika mifandray miresaka ny andinidininy rehetra zay tokony atao 034 12 532 93 034 12 532 93 azonareo tsona koa ny 034 68 792 72 034 68 792 72 de misaotra betsaka namana Kristian inona fa mahasoatsika rehetrarehetra mihitsy nyresadresaka zay natao teto indrindra moa fa reo efa voafatotra fanirianay de mba ho afaka soa matsara ianao ary afaka manao fety rehefa tonga zay fahafahany zay mandra-peona tompoko faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana isorantsika ilay tompontsika nahary tongotra aman-tanana antsika ary namonjy antsika tamin'ny rany Jesosy Kristy ezokontsika nanome tombonandro nanome antsika koa fahafahana mbola miara-mianatra tahaka an'izao miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitanso velona no ny amin'ny fanantenana zay indray ny lohateny lesika amin'ny teny io ity velona no ny amin'ny fanantenana ny apôstôly Paoly no andraisantsika lesona indray ny fisedrana mahamainy lalovany apôstôly Paoly ary nanana toerana lehibe ny antoka ny fahafahany mijoro tamin'izany rehetra izany ny fananany fanantenana an'Andriamanitra samia mifantoka tsara fa mandalo ny lesona nefa tena ilayntsika mihoatra noho ny tamin'ny lasa rehetra izany amin'izao andro sarotra lalovantsika izao manasanao ary hamaky izay voalaza amin'ny Korotianina faharotoko voalohany andiny fahavalo sy ny fahasivy Korotianina faharotoko voalohany andiny fahavalo sy ny fahasivy fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'ny fahoriana izay nanjoanay tany Azia fa nivesarana indrindra mihoatra noho ny zakanay izahay ka dia efa nafoinay na dia niainay aza eny tsy nanam-po izay ho velona intsony izahay mba tsy tokinay amin'ny tenanay fa amin'Andriamanitra izay manangana ny maty ihany zay reo tsara ny toetsaina nananany apôstôly Paoly eto mba tsy tokinay amin'ny tenanay inona ny tianambara tsapany ny lesona tian'Andriamanitra nampitaina taminy tamin'izany lozana velona nandalo tamin'izany dia ny hoe mba tsy tokinay amin'ny tenanay fa amin'Andriamanitra izay manangana ny maty ihany zany hoe nanavelana ho faty ary zahay dia hainy manangana anay amin'ny maty tena niaritra ny mafy mihoatra noho ny ankabeazan'ny olona rehetra i Paoly amin'ny maha-apôstôly ny fidian'Andriamanitra azy tsy nilofika anefa izy fa vao mainka aza nitombo tamin'ny fiderana an'Andriamanitra manasanao ange hamaky ny lisitr'ireo zavatsarotra efa nilalovany ao amin'ny Korotianina faharotoko farak'y 17 ka hatramin'ny 17 Korotianina faharotoko farak'y 10 andiny 17 ka hatramin'ny 17 mpanompon'i Kristy va izy miteny toy ny olona verisaina aho mihoatra noho izy aho amin'ny fisasarana manatombo
amin'ny tranomaizina matetika kokoa amin'ny kapoka be efa izay tsy izy amin'ny fahafatesana matetika ny tiany olazaina eto tsy fahafatesana arabaka teny fa tena ny fahoriana tena faratampony mihitsy manakaiky ny fahafatesana. Vakitsika ny 7:20 indimy ao kapohan'ny jiosy inefapolo latsaka iray avy, intelo no kapohina tamin'ny hazo, indray maka ny toraham-bato, intelo ny vaky sambo, indray andro sy indray alina ny toetra teo amin'ny lalina. Nandeha matetika aho, saika nahita loza tamin'ny ony, saika nahita loza tamin'ny jiolahy, saika nahita loza tamin'ny tompotany namako, saika nahita loza tamin'ny jentilisa, saika nahita loza tao amin'ny tanàna aho, saika nahita loza tany anefitra aho, saika nahita loza tamin'ny ranomasina aho, saika nahita loza tamin'ny rahalahy sandoka aho. Tsy pihana mihitsy ny rahalahy sandoka ity fa any amin'ny tsy ampoizona izany, kanefa efa nampiomana n'izany ny tenin'Andriamanitra. 7:20 tamin'ny fisasarana sy ny fikelezanaina, tamin'ny tsy fahitantoro matetika, tamin'ny anohanana sy ny etaeta, tamin'ny fifadikanina matetika, tamin'ny atsika sy ny fitanjahana, afa-tsy ireo zavatra ivelany dia mbola misy koa ireo nahazo ahy isan'andro, dia ny fiahina ny fiangonana rehetra. Iza ny malemy ka tsy nalemy aho, iza ny tafitohina ka tsy mirehitra aho. Raha tsy maintsy mirehre aho dia izay momba ny fahalemeko no ataoko rehare. Andriamanitra rainy Jesosy Tompo izay isaorana mandrakizay mahalala fa tsy mandainga. Tany Damaskosy ny governora no tendreny Aretampanjaka dia nampiambina ny tanàna Damaskosy mba hisambotra, fa avy teo amin'ny varavarakely eo amin'ny manda nampodinana tamin'ny sobiky ka dia afaka nandosotra ny tanany aho. Dia manampy an'ireo izay voalaza amin'ny Korinthiana 2:1-7 ka hatramin'ny 2:10. Korinthiana 2:1-7 ka hatramin'ny 2:10. Toy izantsika isaorana ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy Tompontsika, ray ny famindrapo sady Andriamanitra ny fampiononana rehetra, izay mampionona anay amin'ny fahoriana rehetra, mba haizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa amin'ny fampiononana izay ampiononan'Andriamanitra anay. Ajantsika eo amin'ny toejavatra mampahory rehetra izay ny lalovan'ny apôstôly Paoly dia miaika izy fa nandalo an'izany satria navelan'Andriamanitra handalo tamin'izany, fa fantany ny tanjona tian'Andriamanitra hotratrarina. Dia lazainy mazava eto amin'ny 4 mba haizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa amin'ny fampiononana izay ampiononan'Andriamanitra anay. Tsy resaka, tsy fahaizana filôzofia na sosiolojia na psikolojia hoentina mampionona ny hafa, fa zavatra ny ainana mihitsy, ny ainany apôstôly Paoly mihitsy nanaovan'ny fanandramana ny arana tamin'Andriamanitra no entiny mampionona izay tratry ny fahoriana koa. 5 fa araka ny habeny fijalian'i Kristy miatra aminay no habe ny fampiononana anay kosa amin'ny alalan'i Kristy. Ary raha mpahoriana izahay dia ho fampiononana sy famonjena anareo izany, ary raha mpiononona izahay dia ho fampiononana anareo izany, ka miasa amin'ny fiaretanareo fahoriana mitovy indrindra amin'izay entinay. Ary miorina tsara ny fanantenanay anareo satria fantatray fa tahaky ny iombonanareo ny fahoriana no iombonanareo ny fampiononana koa. 10 no anoizantsika azy, ary izy Jehova zany nafaka anay taminareo fahafatesana lehibe, ary mbola nafaka ihany. Eny izy no nantenainay fa mbola nafaka anay koa, satria ianareo koa miara-miasa ho anay amin'ny fivavahanareo mba hisaoran'ny maro ny aminay noho ny fahasoavana azonay tamin'ny nataon'ny maro. Fa izao no ataonay ho voninahitray, ny fietreretanay ny vavolombelona, fa tamin'ny fahamasinana sy ny fahadiovam-po avy amin'Andriamanitra, tsy tamin'ny fahendren'ny nofo fa tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra no nitondranay tena teo amin'izao tontolo izao maika fa teo aminareo. Lesona mahafinahitra hitantsika eto dia mazava tafita tamin'ny Paoly ny tanjona kendren'Andriamanitra tamin'ny namelany azy andalo an'izany rehetrarehetra izany. Milaza ohatra ny apôstôly Paoly amin'ny Korinthiana 2:1-4
fa ny antony andraisana ny fangorahana sy ny fampiononana avy amin'andriamanitra dia mba ahaizany zareo mampionona koa ahaizany paoly mampionona zay rehetra mitondra fahoriana kosa amin'ny fampiononana izay ampiononan'andriamanitra azy. Atraizare no ahafahantsika milaza fa antso amin'ny fanompona ny fahoriana indraindray. Ananantsika traikefa iainana mihitsy fa tsy ho resaka be fotsiny hoe mahereza rahalahy mivavaka ho anao aho. Ry mpiara-mianatra amiko, maniry ny asa amin'ireo ory amin'ny alalantsika Andriamanitra. Midika izany fa azo heverina ny hamelany antsika hiaritra fahoriana tahaka an'izany koa milohan'ny ampiasany antsika hiantra ny mahantra, hiantra ny ory satria efa nandalo fahoriana isika tahaka an'izay nataony tamin'ny apôstôly Paoly. Ary rehefa izay dia ampahery ny hafa isika tsy avy amin'ny tsangakevitra filôzofika na ny fahaizana mandahatra fa avy amin'ny fanandramana ny ainantsika manokana mihitsy mikasika ny fangoran'Andriamanitra sy ny fampiononana avy aminy. Ary Jesosy mitsingena efa name modeliny amin'izany fitsimpiainana avy amin'ny fiainan' Jesosy izany araka ny hitantsika eo amin'ny Hebreo 4:4 manao hoe fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara mitondra ny fahalementsika fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanota. Mety handreraka antsika handreraka ny fotsika ny zavatra miseho amin'ny fiainana, mety avelan-dalo fampijaliana miatra manaina koa aza kanefa aokisika tsy atahotra satria mampianatra antsika hiantehitra amin'Andriamanitra zato isan-jato ny toe-javatra tahaka an'izany. Azontsika ataony matoky azy satria afaka manangana ny maty le Andriamanitsika. Ho antsika mpitory ny filazantsara na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana, na amin'ny fampelezam-boky na amin'ny alalan'ny fitetezana varavarana na amin'ny alalan'ny onjam-peo na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana dia izao ny aza adino. Ny ahatonga anao tsy hiteny intsony, tsy hitory ny filazantsara intsony, tsy hitory ny afatry ny anjely telo, zany ny tanjon'ny Satana. Ka rehefa mbola manohy hatrany ianao mitory ny filazantsara dia azo antoka ilay teny fikasana nataon'i Jesosy. Indro izao ombo anareo hatramin'ny fahataperana izao tontolo izao. Ka eto am-pamaranana dia manasa anao handray tsara ireo toe-tsaina nanampy an'i Paoly ho tafajoro tsara. Misy zavatra telo izay hitantsika ao amin'ny Korintianina faharoa 1:10 ahitantsika an'izany tsy ambaratelo izany. Korintianina faharoa 1:10 voalohany ary dia ny tsy fanadinoany mihitsy izay nataon'Andriamanitra tamin'ny tany aloha. Zay ny voalaza ao amin'ny Korintianina faharoa 1:10 tapany voalohany manao hoe ary izy nahafaka anay tamin'izao fahafatesana lehibe izao ary mbola hanafaka anay ihany koa. Ny zavatra niseho tany aloha dia manampy azy hiatrika no avy. Zay le hoe azadinoina ny tondran'Andriamanitra ny fiainanao tamin'ny lasa. Faharoa, ny finiavan'ny Paoly ampifantoka ny sainy amin'Andriamanitra foana fa tsy amin'ilay olana rehefa mandalo olana. Zay no lazainy ao amin'ny Korintianina faharoa 1:10 tapany faharoa manao hoe izy no antenainay fa mbola hanafaka anay. Rehefa misy toe-javatra sarotra lalovantsika dia antenao mandrakariva fa tsy janona ela akory izany fa tsy maintsy manafaka anao Jehova. Ary fahatelo farany dia nivavaka fanelanyelanana tsy tapaka nataon'ny olona masina ho azy. Araka ny hitantsika eo amin'ny 1:12 amin'ny Korintianina faharoa 1 ianareo koa miara-miasa ho anay amin'ny fivavahanareo. Ka azadinoina fa tena goavana be ilay mifampivavaka tsy tapaka ry zareo. Aoka tsy ho adinitsika izany ireo tsy ambaratelo anankitelo izay nahatonga ny apôstôly Paoly ho tafajoro tamin'ny ady sarotra rehetra izay nilalovany. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100
amin'ny fotoana rehetra. raisoary ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feo fanantenana.org.